efa nalaza be hatramin'izay tamin'ny mobile CapCut a, fa tsy fantatra tsara hoe nanomboka ovy na nanomboka nisy version desktop, version bureau. Fa hitako hoe ho anahy manokana manolo an'ilay Premiere Pro ampiasaiko ato a, satria be dia be ny zavatra tonga dia amiray an'ilay izy. Ohatra hoe raha ohatra hoe vao importeko ohatra ilay fichier dia ato amin'ny audio ato tonga dia manana an'ity hoe normaliser volume ity, dia afaka tonga dia mi-cliquer an'io dia tonga dia normaliser volume an'ilay clip iray manontolo a. Dia ny outil fampiasako indrindra moa manapaka fotsiny en général contrôle B na hoe raha ohatra ka te hoe tonga dia hoe ahiny makany aloha esorina ohatra izany eto mankaty, dia manao fotsiny aho hoe Q dia tonga dia miala. Misy raccourci ohatran'izay koa amin'ny Premiere Pro ohatran'izay mihitsy koa ilay raccourci raha tsy diso a. Dia raha veto indray dia manao hoe W dia miala ny any aoriana.